Ny vantana avy tamin'ny Tanzania ny filohan'ny tetezamita Andry Rajoelina no tonga teto Manoro satria fotoana ny fanomezana ho izy ka tsy maintsy hajaina. Teto araka izany no nisafidiany voalohany hanazavana ny Antonie Latsahana indray ho isan'ireo hifaninana amin'ny fifidianana ho filoham-pirenena. Saitsika satria maro amintsika kristiana azary efa tany amin'ny papa ray masina fanaofatanareo miraisin'ny papa ray masina tsy zany miraisiny fanivaoka malagasy za soloteny fa ianareo nonoetoko tany niona tamin'ny papa ray masina dia nangataka hoe mba mila hoentina bavaka ny firenena io satria firenena tokony mandroso i Madagasikara manana ny arena rehetra afaka ampandrosoana azy i Madagasikara. Marina sa tsy marina hoy ianareo dia rehefa tany a dia somary taitra sy gaga satria nitombony isan'ireo kandida izay ilatsaka dia tany Roma ihany a dia tiako ny misitona ny sainareo anteny misoraka masina anankiray izay milaza ao anatin'ny Genesis no hoe ao amin'ny Genesis 2:24 dia milaza no hoe ary noho izany ny lehilahy dia andao ny rainy sy ny reniny ka hikamana amin'ny vadiny ary dia onofo iray ihany izy ireo. Zany rehefa manambady ny lehilahy sy ny vehivavy dia iray ihany izy ireo. Dia misy koa ny hoe izay nataban'Andriamanitra aoka tsy hosarahan'olombelona. Ny tiako ho lazaina dia izao rehefa tany Roma dia gaga hoe latsaka ho fidiana ny filoha teo aloha tamin'ny anana ny vatana ray reo tsy afaka sara dia latsaka koa ny amiravy dia ohatsy izao hoe rehefa zany ihany moa fifidianana madioso makararana atao inona ny antony tsy latsahany Andry Rajoelina dia latsaka Andry Rajoelina atao tsy latsaka vavy. Tsy ho any ho izy no ilatsahako fa ho an'ny firenena. Ny antony ilatsahako dia aleo fantatrao fa tsy ho ahy fa ho an'ny firenena. Ho anao ary eraka nafitra firenena isika atao pilasy vavy. Ny vahoaka no misafidy ny olona izay tia mitantana ny firenena. Ny vahoaka ny tompoteny fara ka ianareo no misafidy izay olona tianareo, izay olona eritreretinareo fa tokony hitantana amin'ity firenena ity. Za Andry Rajoelina dia ozy za aminao hoe je serai toujours avec toi. Tsy miala aminao, za koa tsy miala aminao. Fitopolo isan-jaton'ny mponina eto Madagasikara dia tanora avokoa, tsy miavaka amin'izay koa ny eto Manoro. Noho izany mila filoha mitovy fisainana aminao ity firenena ity. Mila filoha mitovy heritreritra aminao, mila filoha mitovy riry aminao. Mila filoha tanora Madagasikara sady tangalana atoko vavy ray ihany izay fa tsy misy anakevana na telo na dimy na enina na fito marina sa tsy marina. Hita
teto ireo mpiaradia tamin'ny filoha hatramin'izay fa hita ny verina teto ihany koa ireo efa tsy tazana elaela.